Mbola betsaka ny vehivavy voailika mandritra ny fotoanan'ny Fadimbolana eto amintsika. Zary lasa olana ho an'ny vehivavy matetika ny fahatongavan'ny Fadimbolana, antony maro ny mahatonga izany. Ny 700 ny vehivavy ny mbola mampiasa ny salakalamba ao anatin'ny faritra 220. Ny 220 amin'ireo ao amin'ny faritra Andro sy Diana. Ny 700 amin'ireo ihany nefa no mbola mampiasa ny salakalamba manaraka ny fahadiovana. Nijery ny tany an-tsekoly izahay ary tsy nanadino ihany koa hoe misy vehivavy ihany koa aty am-ponja ary nisy ny fangatahana izay efa nataon'izy ireo dia misy fitaovana fidiovana izay no naterinay aty dia amin'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana dia nijery ihany koa hoe inona ny olana misy aty am-fonja satria ao anatin'ny tsy misy hoadino ny sehatra rehetra amin'ny resaka rano fanadiovana sy fidiovana tafiditra amin'izany zany ny fonja izay efa hojerena ny amatsiana rano fisotro madio hoan'izy ireo. Manao ny fanentanana miaraka amin'ireo mpiara-mambonantoka ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana idirana amin'izay hoe mampiasana an'izay salaka lamba izay manaraka ny fenitra ara-pahasalamana izay. Io dia isaky ny adiny efatra tsy maintsy mila mampiasa dosy ny vehivavy rehefa tonga Fadimbolana. Dia mahafinaritra ilay izy satria aty am-pianarana misy dosy dia ilain'ny vehivavy ilay dosy. Satria mantsy ohatra rehefa tonga ndraiky dia isaky ny 4 heures dia miova serviette dia afaka mampiasa an'ilay dosy. Anisan'ny mila sy mampiasa rano betsaka indrindra ny vehivavy amin'ny fiainana andavanandro. Nanararaoatra ny fandalovan'ny ministry ny rano teto amin'ny fonjan'ny Antanimora ny tompona andraikitry ny fonja mba hijery vahaolana manoloana ny olana eo amin'ny tsy fampindrano. Raha ny rano ny fidiovana sy fahadiovana zany ilainay tokoa ato amin'ny fandrarahana ny fonja fa indrindra moa antsika vehivavy manokana tena mila izany. Ny Fadimbolana zegny zany itovizantsika rehetrarehetra vehivavy naiza dia mila rano foana. Zahay zany eto raha mahatonga ministra dia mba mangataka aminao mba isiany reny bassin ngeda be ohatran'ny reny eny anivon'ny fokotany reny mba hamatsy an'ity Antanimora aty satria dia olona 5,000 latsaka ny ato amin'ity Antanimora aty ka rehefa le mandeha kely ny pompe dia tena sarotra le fidiovana. Amin'ny herinandro dia efa hisy ny citerne izay ho apetraka aty hanamafisana an'izay fahazahoan'zareo an'izay rano fisotro madio izay ahafahan'zareo midio. Nitsidika manokana ny Akany Avoko tety Faravohitra izay mitaiza sy manabe ankizivavy 420 ihany koa ny ministry ny rano fanadiovana sy fidiovana nitondra ireo kojakoja ilain'ny vehivavy mandritra ny fotoanan'ny Fadimbolana. Nentina nanamariana ny andro iraisampirenena ho an'ny fahadiovana mandritra ny Fadimbolana.